taranja volleyball eo anivon'ny ligue sokajyzandriny totosa omaly sy androany tetsy amin'ny kianja mitafina koronano avokoa ny dingan'ny manasadalana eo amin'izay sokajyzandriny izay. Eo amin'ny taranja volleyball kosa indray dia sokajyzandriny izay niditra teo amin'ny dingan'ny famaranana omaly sabotsy ary nitoy androany lahady tetsy amin'ny kianja mitafiny koronano. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia nilalao teo amin'ny GNVB manao akanjo manga sy ny hafa izay manao akanjo mainty. Resin'ny GNVB tamin'ny seta rono ray teto ny hafa manasa-dalana io ho an'ny sokajy minima zazalahy. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tonga eto am-pelantanana ho an'ity sokajyzandriny ity ihany. Teo amin'ny manasa-dalana sokajy benjaminina ny biasy nandresy ny GNVB tamin'ny seta rono ohatra. VBCT niondrika nanoloana ny Azia hiatrika ny famaranana zany eo amin'ny sokajy benjaminina ny biasy ny Azia. Sokajy kadety GNVB nandresy ny CCVB tamin'ny seta telonoro azo lazaina sahirana teto ny zazalahy kely ny gendarmerie pirenena izay voatafavoaka nanoloana ny CCVB ary nandresy mazava ny Azia kosa ny biasy teo amin'izay sokajy kadety izay tamin'ny seta telo no ohatra. Hiatrika ny famaranana zany eo amin'ity sokajy kadety ity ny GNVB sy ny biasy. Teo amin'ny junior zazavavy dia ny VBCT no efa tafita amin'ny famaranana raha mikatrika tamin'ny Azia voaka nandresy tamin'ny seta telo no ohatra teto iry zareo avy eo amin'ny VBCT.